Tonga sao daholo zanagasikara mbola avy nareo ny lehilahy malagasy amin'ny ankapobeny dia mampimebe fa miangitraingitra mandreraka mihitsy zay tsy tia leso malalaka be ohatra mandreraka be le eto amin'le ravina eto fa ahoana rangahy dia atoro alisana rehefa tsy tia lisana zany le eto aloha dia omena lisana indray le ravina aty aoriana aty le ravina indray zany ho an'ny lahy dia rehefa hihinana le ravina eto ialahy kapohana ohatr'izany afaka kapohana ohatr'izao afaka hotsakotsana ohatran'izao izy anankiroa mitsakotsana amin'izay fotoana izay koa indrindra kalapesikety efa manotsakotsana ohatr'izay raha misy mba miezaka koa indrindra manetsiketsika amin'izay mba misy fahafinaretana mandrila izy fa tsy miandry fotsiny fahatany io laha ohatran'izay mikapoka misy fotoana ihany koa kapohana somary miakatra kely ohatran'izao eto amin'ilay ahotsakotsana mety amin'ny vehivavy na izany raha mifanahy anankiroa mba hampiva le somary manaikitraikitra kely manaikitra niny vatany rehetra koa mba hoe mahafinaritra izy fa tsy hoandrindry kalapesikely aok'izay le hoe menamenatra fa mila ilay vehivavy mba sahasaha ohatran'izay ny lehilahy dia tsisy tokony mahamenatra izany le any aoriana indray zany ny amenan-damosy raha ohatra ka hoe tsy mety aminazy ilay avy aty aloha eto izao misy rindrina tsara eo afaka mipelipelika tsara izay izy misy rindrina na hoe misy zavatra itehenana eo dia izay tianareo midina miakatra midina izay tianareo amin'izay fotoana izay ho an'ny lahy zany aza miangitraingitra tsony koa ela amin'ilay hoe tsy mety aminay rehefa tsy tiany lahy le eto aloha le any aoriana zany ho an'ny lahy dia iny tsakotsakoina tsara izay masotoa